dia ampifaliana tompoko no entinay miditra ato anatin'ny tokantranoanao amin'ny alalany ity fahita lavitra ity izay anatotosantsika moa ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao amin'ny ora mazatra izay efa fanaraka ao zany eto amin'ity fahita lavitra naonjabeo ity. Raha efa mpanaraka an'ity fandarana ity ianao na sambany ianao vao manaraka ny fandarana dia miresaka tsika ny fampianarana ny Baiboly manontolo, zany hoe Sekoly Baiboly ahasoa ny ara-panahampino ny firenena manontolo, tsika mpitondra fivavahana, tsika mpino na olotsotra ihany koa, satria dia manomboka mianjaanja sy mazava aminao ny tiany Baiboly ho resahana. Misy zavatra mety tsy azonao mihitsy hoe inona ary ny antony nanoratana an'itony ato anatin'ity Baiboly ity. Dia rehefa mianatra miaraka aminay eto ianao dia ho fantatra hoe aiveka misy zavatra ohatran'izany ato anatin'ny soratra masina ato. Ka vitatsika ny hatreo amin'ny toko 420 izay tsy dia ho azontsika resaka intsony satria efa nikatony iny, fa dia iorosotsika ao amin'ny toko 520 amin'ity andro anio ity. Mialohan'izany rehetrarehetra zany pasteur Ertina dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao. Fiadanan'ny tompo anao pasteur Tofo dia miarabantsika menakavy Tofo. Ndia ary hiaraka hivavaka tsika toy ny mahazatra antsika moa zany ny fivavahana dia zavatra efa atao hoe fihinana mihitsy rano fisotro ary atmosfera izay iainantsika ka raha tsy misy vavaka dia tsy misy zavatra mandeha mihitsy eo noho izany dia manasanao ny tenako hiaraka hivavaka. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, raha toka menao ndray ny fotoana izay ianarana ny teninao eto amin'ity Genesisy toko 5:10 ity, mbola iresaka tsika Andriamanitra amin'ity andro anio ity ny tantaran'i Abrahama sy ny mombamomba azy rehetra, ny toe-panasy ny toe-po izay nananany, izay ray aman-dreny fakatahaka satria ianao no niantso azy, ianao no nanositra azy ary ianao no nanendry azy. Koa mangataka ny fanahy ny fahazavan-tsaina avy aminao Andriamanitra mba hampianatra anay eto, hanolotsaina anay eto ary hanokatra ny vavanay sy ny fonony mpiaino ato anatin'ity tokantrano na ato anatin'ity hôpitaly ity na ato anatin'ny toeram-piasana ato, indrindrandrindra moa zany ato anatin'ity fiara-pitaterana ity, dia enoko Andriamanitra fa andray zava-tsoa avy amin'ny alalan'ny teninao ireo mpanomponao ireo. Ho fantatra mandrakariva ilay teny soratra masina any amin'ny Salamy 7:1-5 manao hoe faniliny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao Jehovah ao. Zany hoe ny teninao no jiro manazava ny lalanay, ka rehefa tsolovinao zay ampahiratonao zay dia manomboka misy fahiratana misokatsokatra aoka izany mihitsy na ny saina na ny fanahy na ny momba ny tenanay manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana sy anonana zany vavaka izany. Amen. Eny tompoko. Ndeha amaky ny Genesisy toko 5:10 iray manontolo tsika pasteur Ertina mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra izany. Raha toka manana Baiboly moa anao zany na amin'ny telefôna na amin'ity boky ity dia tsara foana no mba miara-dalana foana tsika ao anatin'ilay famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa amin'ny fotoana tahaka zao koa dia mba manentana anao mba hanana bloc note kely ianao dia mandray ny lesona izay ianarantsika eto nakaye stylo dia maso dia maso antsika le izy. Indrindrandrindra moa fa raha mpitory-teny ianao, raha mpitory-teny dia mampitory-teny antsika mila zava-baovao foana ny mpino dia indraindray no sendra mba mandalo eto Antananarivo eto dia raiso zay tandrifoanao ao anatin'ity fampianarana ity. Genesisy 5:1 ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matao ohatra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehovah Tompo, ina nomenao hafa izao mandroso fanterana nefa tsy mananjanaka, ary ny tompony ady ilay Eliezara avy any Damaskosy. Ary koa i Abrahama, indro zao tsy nomenao farandimby aka, indro ny anankiray amin'ny ato antranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe
tsy andovanao zany fa zay ateraka ao de izy no andovanao de nitondra azy nivoaka teo velan'ilay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isonikitana raha mahisa azy ianao de hoy izy taminy ho tahaka zany ny taranakao ary nino an' Jehovah izy ka de nisainy ho fahamarinany izany ary hoy izy taminy izao no Jehovah zay nitondranao nivoaka avy tany orany kaldianina mba omeko anao ity tany ity olovanao ary hoy izy Jehovah tompo ô ahoana no mahafantarako fandova ity aho ary hoy izy taminy itondray omby vavikely efa 3 taona aho sy osy vavikely efa 3 taona sy ondro lahy efa 3 taona ary domoina sy zara-boromailala dia nentiny teo aminy zany rehetra zany ary nosasahany ireny ka nampy fanandrifiny avy ny tapany fa ny vorona tsy mba nosasahany ary nidina teo aminy fatin'ireo vorona mpiasa fagnandraoko azy Abrahama ary rehefa ilentika ny masoandro de sondritory Abrahama ary indro aizina mahatsiravina indrindra nazo azy ary Jehovah tamin'ny Abrahama aoko fantatra ao marina fa hovahiny eny amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompony olonany ary ampahory efa 100 taona izy ary zany fireneny zany kosa zay hotopony de hoto saraiko ary efa afaka zany dia ivoaka mitondra arem-behivavy izy nefa ianao kosa hoany amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantitra indrindra ianao vao hodomandry fa rahamby amin'za fiafy dia iverina ty izy fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny amorita ary rehefa maty ny masoandro ka maizina de maizina ny andro dia ino nisy fatana fantoronany voatsetroko a sy fanilo mirehitra izay nandena maky teo anelanelan'ireo zavatra voasasakireo tam'zany andro zany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no efonomeko ity tany hatrany amin'ny on'ny Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony ny Eufrata dia ny Kenita sy ny Kenesita sy ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Perezita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita izany pasteur ity zava-dehibe zay pasteur ny namakina izay tenin'Andriamanitra izay sy ao anatin'ity fianarana sekoly Baiboly ity akatsika lesona mipetraka foana pasteur lay fampianarana efa naverimberitsika amin'ny rahalahy teto hoe ny hoavin'ny olona ny mamaritra ny hoavin'ny olona de tsy ny diplômany tsy ny tanjaka ananany androany tsy ny volananany tsy ny lovany men'ny ray aman-dreniny azy tsy ny firazanany tsy ny fiaviany tsy ny volokodiny tsy zany mamaritra ny hoaviny fa ny mamaritra ny hoaviny de zay lazain'Andriamanitra momba azy izay lazain'Andriamanitra momba azy rehefa Andriamanitra no niteny taminao manao hoe anao antia ho ataoko an'izao ianao de zay zavatra ambaran'Andriamanitra zay pasteur tsy misy nizaniza afaka hitsy-valana an'izay tsy misy nizaniza afaka hitsy-valana an'izay ny diplôma tsy afaka mihitsy-valana an'izay rehefa Andriamanitra miteny hoe anandratra anao a de tsy azony diplôma sakanana ianao mety tsy manana diplôma ianao mety tsy manana ninino fa raha Andriamanitra miteny hoe anandratra anao a tanteraka izay pasteur raha Andriamanitra no nilaza manao hoe hiteraka zazalahy ianao ampanananaka anao a de milaza anao a pasteur fa anao 20 taona ny fanambadiana izy mivady reo na 10 taona ny fanambadiana na efa nitapahana daholo ny tranonjanany anankiroa na efa tsy sevitra tsony raha lehilahy hoe tsy niteraka tsony fa raha Andriamanitra no miteny hoe miteraka ianao de zay zavatra nambaran'Andriamanitra zay ny mamaritra ny hoaviny raha Andriamanitra no milaza hoe sitrany ianao de zay tsy izay filazany dokotera ny marina tsy izay filazana professeur ny marina tsy izay filazany toeram-pitsabona ny marina fa Andriamanitra rehefa miteny hoe ho sitrany ianao de zay lazain'Andriamanitra zay ny marina pasteur ho sitrany ianao rehefa Andriamanitra no nilaza manao hoe ianao tena ho lasa lavitra ro tahiko amin'ny fomba mahagaga tanteraka zany ary zay ity tantarin'ny Abrahama eto ty pasteur rehefa vakitsika ny andininy voalohany de ozy izy hoe ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama nisy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama teto zany hoe Andriamanitra mifamatotra aminao
andininy voalohany rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny abrahama ny tenin'ny jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry abrahama izao no ampingy anao sy valiko ty lehibe indrindra ho anao ary hoy abrahama jehovah tompo inona nomenao ahy fa izao mandroso fahaterana ihany nefa tsy mba mananjanaka ary ny tompony a dia eliezara avy any damaskosy ary koa i abrahama indro zao tsy nomenao farandimby ka indro ny anankiray amin'ny atao tranoko no andova ary indro ny tenin'ny jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa izay ateraka ao ny andovanao mahazavy zay paster rehefa andriamanitra no laza fa hiteraka ianao satria tady dy teto fa i abrahama nge paster efa 100 taona latsaka e saray efa tany ho any amin'ny 90 taona latsaka tany fa mbola nandididina 20 taona tany ho any sara fa mbola tsy niteraka izy mbola tsy niteraka izy ary nybaraingo tamin'izy mivady ary ny olana amin'izy mivady dia ny hoe tsika manan-karena tsika manana ny zavatra rehetra maninony tsika ny tsy miteraka ary eo paster anisan'ny tena zatra manahirana mihitsy amin'ny fiainana tokoa ndraindray misy olona mahantra ary tena manitra fadiranovana ary efa tsy tehiteraka tsony dia magaga mibosesika any anatin'ny kibon'io vehivavy io ndray ny zazakely rehetrarehetra ary misy fotoana ary izy efa tsy tehiteraka tsony tampotampokeo miteraka kambana ndray nefa efa hoe tsy velona tsony ty zazy ty fa dia io koa zavatra mahavarina fa misy olona ndray tena manan-karembe vava manana tomobile azo tena mifanisa amin'ny ratsatanany mihitsy manana magazay atsero manana makany andafy mpandrarara teo karena matanjaka manana trano etsero manana zo rehetrarehetra ao fa ny mahavarina mitady zaza partout ihany keo ato mitady ny fomba rehetra hiterana fa tsy mahazo nandray ary tsy mahazo nandray ary tena misy olona dia baraingo be mihitsy eo amin'ny fiainany hoe fa ahoana tsy mety mahazo ato fa raha andriamanitra no miteny indray mandeha aminao ka milaza aminao fa hotahiko ianao dia tena hotahiko ianao ary zay paster ny mahazava-dehibe a hitanao an'ireny mamonjy fitoambavaka ireny tsy indrikotra eny fa ao anatin'ireny misy fotoana misy faminaniana goavana tena mahavarenana mihitsy paster fa io andriamanitra io rehefa miantso olona eo mipolipitra hoe misy olona oatra zao akaro makaty fa hotahiko izy dia tena hotahin'andriamanitra io olona io rehefa ny mpanompon'andriamanitra zay no maminany ka misy fampinaniana avy amina mpanompon'andriamanitra mety efa amina olona ray hoe ohatra zao ianao petaka io paster tena betsaka zay olona nyjoro vavolombelona rehako zay mandrenireny le faminaniana reny a hoe tena ianao anambady ary anambady ianao mity taony ty ohatra zao ny olona hovadinao tena gaga ary paster fa tena misy tanora zazavavy amangin'andriamanitra anao ohatra zany dia mametra tanana azy eo ka za mo rehefa mametra tanana zay zavarasain'andriamanitra teneniko le izy koa tsy hoe fironona azonao le izy tsy hoe fironona hoe mba ataovy ohatra zao moa paster fa misy fotoana andriamanitra miteny mihitsy teneo ny olo ota dia tena mipetraky ny teny faminaniana iny dia io paster tsy maintsy tanteraka ary vita maly azy olo io ara-potoana andriamanitra miteny manao hoe hiteraka ianao dia miteraka io olona io andriamanitra miteny eo azo volo ianao be da be zay nisy rahala zay ny andray faminaniana tamin'ny herinandro ambony iny paster zao no namangin'ny tompo azy satria tena feno ny fanan'andriamanitra loatra teo mombilipotra dia zao no namangin'ny tompo anao hoe alohany amin'ny fitorarivo reto olo reto be da be am'ireo no hotahiko alohany amin'ny fitorarivo fitoambavaka amin'io farana eo amin'ny amin'ny telo teo fa alohany amin'ny fito satria misy olona tsy maintsy miandro valim-bavaka any amin'ny fito nanatona le rahalahy anankiray tamin'ny terinandro ty nahita poketra ozy izy paster teny amin'ny arabe dia poketra io efa elaela zany ny hitany dia nijereny dia tsisy ninina tsony tao anatin'le poketra reny le poketra ny dealahy le hitanao le mitombona kely reny dia le sokafana dia le dia naprimiko tao izy poketra io dia misy fotoana izy hitako foana dia zavazavaikeo tsisy ninina fa ao anatin'le tena nilany vola 450 000 francs 450 000 francs ohatrany hoe nisy vola nilainy an'izay zany tsika hoe nataonina tokoa moa ivola io dia ny zavatra nitranga paster nandray an'iny le faminanina iny izy le hoe alohany amin'ny fito tsy maintsy tsy mandray valim-bavaka ianao dia tonga tany an-tranao paster ozy izy dia niraisiko le poketra
nijereko tao anatin'le poketra nisy vola io poketra io nefa ray tsy nisan'andro san'andro ny vadiny tsy miasa tsisy hoe iza ny zanany mbola kely izy ihany mampidiboly nefa izy tsisy volana ny ariary ary nosokafany le vola de nateriny tao amiko tao ny tsy fantaro de hoe ray alina sy ray etsy mahery kely vela izy sa 7 alina pile mihitsy fa nomeny 2 alina aloha ty pastera ozy izy de nomeny 100 000 de mbola netiko mambavaka aloha ty poketra de mitsoro vavolombelona izy fa ty poketra ty izy hitako teny amin'ny arabe de tsy fantaro hoe inona ny ilako an'ty ary tsy azoko an-tsaina hoe inona ny ilako an'ty de nitantarainy arak'izay am'zay izy hoe nandray an'le faminanina tao am-piangonana hoe andray vola sy ny sisa niaraka tamin'io pastera ozy izy a tonga tany an-trano de io de nisokafany mihitsy le poketra tato pastera nisy an'ireo voly reo de lamma tsara ny lahatra tsara tao izy ireo voly reo atony de ianao ve hoa tsy hoe fa nisavasavana io izy io poketra io teny efa savaiko foana hitako eo foana za aloha efa sakiariko satria tsy fantary hoe ataoko inaty moa izy io izy fa de naperaperako teny de nraisiny le izy tonga io nisy vola teo pastera ka Andriamanitra rehefa nilaza ny teny tamina olona anankiray mana hoe anao an'izao aminao a de io pastera tsisy nizaniza manakana an'io a mety hitsangana ny be fialonana anakana anao mety hitsangana ny fahavalo anakana anao mety hitsangana nyreo zay tsy tia anao anapotika anao mety hanenjika ny fahavalo de anaraby anao fa zay lazaina Andriamanitra taminao tsy azony mpanenjika tsy azony mpanaraby tsy azony olona panesoesy be fialonana sakanana zany pasteur zay zavatra sain'Andriamanitra ho ataonao zay zavatra tenenin'Andriamanitra taminao tsy azony be fialonana sakanana na hitsangana daholo ary niavanao rehetra sakano teo io aza velande lavitra io amsavio nizaniza mpamosavy amsavy ianao ao rehefa Andriamanitra no nilaza fa hotagiko ianao anandratra anao a ampiakatra ny fiainanao a pasteur zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama teto na de efa 70 taona mahery ary Abrahama ny vadiny koa efa latsadasaka kely an'izay de ozy Andriamanitra miteraky nareo miteraky ary tsy azo ny kibo antitra hoe efa antitra ny tranonjanany efa tsy afaka miteraka tsony ny organe rehetra sy ny appareil rehetrarehetra ao anatin'ny tranonjano sy ny rehetrarehetra sy ny fiterana ny appareil rehetrarehetra fa tsy possible hiteraka tsony tsy voasakany zany pasteur Andriamanitra tsy voasaka ny lalàna ny natiora fa afaka manozy am'le mitsofoka anatin'ny lalàna hoe surnaturel Andriamanitra rehefa manao zavatra de mitsofoka foana tsy ao anatin'ny lalàna naturel fa ao anatin'ny surnaturel pasteur to zay ny zavatra nataon'Andriamanitra teto hitanao ny toentatara miteraka izy mivady pasteur to miteraka ihany izy mivady a taty aorina ny zavatra hiteto pasteur ertina de nisy fotoana ihany Abrahama nanao karazana discussion tamin'Andriamanitra Andriamanitra efa nilaza manao hoe zao no ampinganao sy valipiti lehibe ho anao dia efa mandroso taona moa i Abrahama teto mivadiny efa mandroso taona de amaolombelona kosa mitsiropaka ihany hoe tena zay hoe tsy nomenao taranaka tsy nomenao farandimby anay de mba ahoana kosa ny mombamomba anay ho anatin'izany efa zay mpanomponao de Andriamanitra pasteur miazona ny teniny ary miziriziry am'izay fotokeviny zay Andriamanitra fa zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy andovanao no manampy anao atanatin'ny tokantranonao na ny andevinao atanatin'ny tokantranonao fa ny andovanao de zay ateraka ao ihany tsy ny zanaka ho any amin'ny sisiny ihany raha ohatra hoe misy an'izany tsy voatery amahaolana ianao ka hiteny anao manao hoe rehefa tsy miteraka ty raha matoty aloha ambady hafa de taizana ato an-trano tsy zany ny vahaolana teo anatrehan'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra de miziriziry tamin'ny heviny izy ary zay ny marina zay araka ny teninao teo pasteur manao hoe hiteraka ianao de io ateraka ao io ihany io no andovanao zany ry havana de anisan'ny teny miantefany amintsika ho anao zay manana problème resaka eo amin'ny lafin'ny kibo na eo amin'ny lafin'ny fananahana ka tsy miteraka tsony ozy ny dokotera de tsy tamin'ny andron'ny Abrahama ihany pasteur ertina fa nataoko hoe tato amin'ny trano fivoavahana zay misy atsika fotsiny dia ataoko hoe maro de maro reny hitatsika mitsoro vavolombelona eto am'ty fahitalavy ty be de be ny olona efa atao hoe maty ny kibo nandritry ny 9 taona tao anatin'ny 7 taona misy be de be ny misy tsy misy tanonjaza tsony betsaka nefa tsy possible tsony niterahany fa izao Andriamanitra manao opération de rehefa ataon'Andriamanitra zay opération zay de Andriamanitra afaka mamorona tranonjanaka vaovao ndray ao anatin'ny kibony olona anankiray de
ny zavatra nitranga teto pasteur somary ny zan'Andriamanitra toetra tao anatin'izany i Abrahama ny testen'Andriamanitra hoe atsaiza marina ny lanjan'ny finoany Abrahama atsaiza ny lanjan'ny finoany Abrahama dia zao ny fomba nanamboaran'Andriamanitra azy eo amin'ny 9:7 ary endro ny teny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao dia izy no andovanao dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo ngeny lanitra ka isao mikitany raha manisy azy ianao dia ho toy zany ny tarana dia ho izy ho tahaka zany ny taranakao ary nino an Jehova izy nino an Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany ny zavatra nitranga teto dia izao ozy Andriamanitra tsy andovanao le Eliazara tsy andovanao ny olo-kafa fa zay aterakao ihany no andovanao dia ny zavatra nahavariana nentin'Andriamanitra moramora nivoaka tany tokotany tany i Abrahama dia izy manao hoe jereo angenikitany ahoana voisanao isao raha mahisy ianao dia tsy voisan'ny Abrahama ka atahoana moa pasteur ty nanisy za zao rehefa manisakitana dia asesiko amin'le telo no refy anankiroa dia okakinao misy an'le mirehitra be iny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dia arakaraky ny ansanao an'io kitan'io dia misy mipotro eo akaiky eo ihany dia raha tomponao arianany narindray masonao dia misy mipotra be dia be manao embouteillage be zany io kitan'io rehefa isainao io dia tsy voisan'ny Abrahama le kitana dia osy izy Andriamanitra ho tahakan'izany ny taranakao ho tahakan'izany ny taranakao zany hoe nisy zavatra namboarin'Andriamanitra mihitsy ny toe-po sy ny toe-tsaina ary ny finoana tao anatin'ny Abrahama dia ozy izy ny Baiboly manao hoe ny 9:4 ary nino an Jehova izy ka dia ny sainy fahamarinana zany nino an Jehova zany hoe rehefa niverimberina teo le fanambaran'Andriamanitra dia nino ihany Abrahama ny farany ary zay le finoana zay pasteur ertina zay no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray ozy izy ny soratra masina dia isy fantatsika tsara manao hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra finoana no andraisantsika zavatra avy amin'Andriamanitra finoana no andraisan'ny sarazany tenin'Andriamanitra zany ka natonga ny kibony na dia efa maty amin'ny efa nitsara tamin'ny fomba behivavy aza dia mbola nomen'Andriamanitra zanaka ihany finoana no nandraisan'ny Abrahama zany taranaka zany ao amin'ny Hebreo 1:10 zany hoe ny olona anankiray zany pasteur rehefa mandre le tenin'Andriamanitra eo matsy no mizara roa mazava tsara mihitsy no mpino anatin'ny fiangonana misy pino be dehibe mpanaradian'ny tompo mafana fo be raha fanampo izy dia manana raha fitiavam-bavaka izy dia manana raha fahamasinana izy dia manana fa tsy manam-pinoana tsy manam-pinoana dia misy indray karazana pino mitovy amin'izay ihany koa fa saingy matanjaka be ny finoanao aminy dia eo no masamy hafa an'le hoe misy pino tahin'Andriamanitra kokoa misy olona vetivety dia sitrana misy olona vetivety dia hitanao miakatra mihitsy ny fari-piainany nefa dia pino niarana atao batisy zao tenin'Andriamanitra raha izao no eniny pasteur raha izao no mitory teny aminy fiangonana raha izao ny ivavahana tena hoe ao anatina rindrina anankiray ny ivavahana fa ny anankiray lasalasa fa ny anankiray tsy mivao marsy an'io zany zavatra mitranga dia ina no mahatonga le izy resaka finoana raha vao tsy manam-pinoana ianao dia tsy andray zavatra avy amin'Andriamanitra ary iny dia tsy ndretsika foana hoe misy olona rehetrrehetra ndranay manao hoe hitomany eto tongotro ny tompo fahaizany tsy hamaly vavaka izy rehefa be dehibe ny ranomaso arotsako dia mety eto izy hoe nandrotsaka ranomaso eran'ny zinga natapaky ny zinga tao anatin'ny herinandro zany namorona ranomaso tapaky ny zinga dia netrehtra amin'izay azy valim-bavaka vao mainka tsisy nenina mitranga dia misy ndray mieritrehitra hoe ho asandro hatrambony be mihitsy ny tanako atao ohatran'izao poziny tanako dia asandro hatrambony be fa ohatrany tsisy nenina mitranga ihany atao daholy fomba rehetrarehetra io andraisana valim-bavaka fa tsisy nenina mitranga fa ny zavatra lehibe ny jeren'Andriamanitra ary nanamboaran'Andriamanitra ny toetsainy Abrahama dia izy afaka ny ino hoe afaka mino an'izany lazaiko zany ve anao ry Abrahama ho tahaka ny kitana ny taranakao mino ve anao sa tsy mino
nino izy ozy voalaza ny tenin'andriamanitra ary rehefa nino izy dia nisaina ho fahamarinana zany tamin'ny alalan'ny finoany abrahama pasteurtiny no nahatonga ny Isaka nipetraka atao anatin'ny kibony Sara. Raha misy amintsika pino mpanaraka an'ity fandarana ity afaka ny ino ianao tsy mianahana tsy misalasala dia isy zavatra lehibe ho raisinao avy amin'Andriamanitra, isy fiatraikany ngeza be. Ary io no nananaran'i Jesosy ny mpianatra tao amin'ny testamenta vaovao rehefa niaraka tamin'ny Petera izy, ka Petera moa reny le mafana fo be raha mahita reny, fa rehefa tao anatin'ny tafidrivotra tsy manam-pinoana. Dia io no nananaran'i Jesosy azy matetika manao hoe aiza ny finoanareo rika, aiza ny finoanareo kely finoana, maninonareo tsy manam-pinoana. Ary raha nanasitrana olona Jesosy tao anatin'ny Baiboly dia ozy izy manao hoe anaka ny finoanao no efa nasitrana anao, na ny finoanao no nahavonjy anao. Ozy izy mantsana le vehivavy kananita, lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao, lehibe ozy finoanao dia tongava aminao arak'izay irinao. Dia tanteraka raha-baky tena izy tamin'ny andron'ny Abrahama, ary azon'Andriamanitra ho tanterahana amintsika tao anatin'ny tokantrano. Inona ny zavatra tena marary anao amin'izao fotoana izao? Mety osy angaby ianao manao hoe tena ao anatina tsifosina, ao anatina korotana lalina dia lalina ny tokantranoko, andrasapotsy mitidy fianakaviako fatao marary mafy, tena marary mafy. Raha ianao io mino dia isaina fahamarinana zany raha nitanteran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, ary raha nitanteran'Andriamanitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro vita amin'ny tompotompoko no manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao manokana. Pasteur, zava-dehibe zay pasteur, marina zany teninao zany. Ao anatintsika ao pasteur misy zavatra anankiroa tokony ho fantatry ny olona, dia ny toe-tsaina ray dia ny toe-po ray. Azonao le izy ny toe-tsaina sy ny toe-po mila miova reo. Zay Andriamanitra vao afaka miasa amin'ny fomba tsy takana sainy, mila miova ireo. Ny ilaina ny fiovan'ny toe-pon'ny olona pasteur, azavaiko tsara mihitsy ho takatry ny olona le hoe ina le hoe miova fo. Ny fiovan'ny toe-pon'ny olona no mahatonga azy ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa miova ny toe-pon'ny olona no mahatonga azy ho afaka amin'ny fahazarany ratsy. Rehefa miova ny toe-pon'ny olona no mahatonga azy ho afaka amin'ny fijangajangana, afaka amin'ny adalana, dia lasa nanaradian'i Jesosy, dia lasa mpivavaka. Dia rehefa anontanianao izy dia hoe ny fahahoana ianao ty, dia niova fo aho izy izy. Miova fo. Ny fiovam-pon'ny olona zany mahatonga azy afaka amin'ny fahotana, dia lasa manana fiainana sy fitondran-tena vaovao. Tsindriko tsara, lasa manana fitondran-tena vaovao. Ka raha olona masika velona izy taloha, olona kizitombelona tsy azo ifampirarahana, olona tena ohatrohatr'izay dia rehefa niova fo le olona pasteur lasa manana lemem-panahy, lasa manana toe-po mahafinaritra, lasa tsy kizitina intsony, lasa tena hitanao hoe zanak'Andriamanitra e. Izay zany le hoe fiovam-po pasteur atofo. Nanalan'ny olona tao anaty aiziny fahotana, ary be dia be ny mpivavaka no niova fo, fa ny olana tsy niova saina. Eo no problème be. Nefa raha Andriamanitra ny anao zavatra eo ny fiainantsika dia tsy ny fiovam-po fotsiny, fa ny fiovana toe-tsaina ihany koa. Tsy ny fiovam-po fotsiny, fa ny fiovana toe-tsaina ihany koa. Ka moramora pasteur ny manova fon'olona noho ny manova toe-tsain'olona. Io olona miova fo zany androany izy tonga am-piangonana dia mahatsiaro ny fahotana vita, dia tomatebo anaraka anao be ny adalana vitaka atsatro amin'izay anenina fahotako iova fo tompo. Androany olona io dia miova. Ny olona mandrakariva amin'iny fotoana andrenesany toroteny iny dia vetivetika izy dia miova fo. Dia hitanao fa be da be mihitsy ny olona hoe efa tsy mifokasikara tsony ahy, tsy mampirafy tsony ahy, lasa manana toetra, lasa manana fahamasinana izy. Ny olona niova fo zany manana fahamasinana, fa ity ny mahavarina. Izy lasa mpivavaka be fa ny fahantrana eo ihany. Izy lasa mpivavaka be fa ny trosa tsy afaka. Izy lasa mpivavaka be fa ny fahasahiranana vao maika ohatra mita miamanao amboteiazy ny iny izy ty, ny fahasahiranana. Dia tena
ny fianakaviana nahita hatram'izay mivavahany kosa aloha de nylamy mateto tanany tsy niady mivady tsondry zareo hatram'izay mivavahany kosa aloha de tena niovy izy tsy namony vady aman-jany sady tsy mamitsony fa ny mahavarina fotsiny ohatrany lasa tsy nanaky hoanina zareo rehefa mivavaka lasa ohatrany asa irana be lasa ohatrany nampala fa ahoana ary fa le fivavahana ary ve mampahantry tsy ny fivavahana pasteur atovy no mampahantry fa ny tsy fahalalan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no mahadiso hevitra azy satria ny mampanakarena sy atonga anao iova ny tontolo-piainanao ho afaka amina fahasairanana ho afaka amina fahantrana ho afaka amin'ny olana de tsy fiovam-pony takina amin'iny pasteur fa fiovana toe-tsaina indray raha tsy miova zany ny toe-tsain'ny olona kanefa izy niova fo de hitoetra ao anaty problema manam-pahafatana izy ary zay ny mahatonga ny kristianina pino be da be mafana fo mirehitra amin'ny fanomponan'ny tompo tena hitanao hoe niova ny fiainanrehetra niova ny fitondrantenany fa ny fahantrana vao mainka ny takovany satria ny fiovan'ny fahantrana de miakina ny fiovan'ny toe-tsaina fa tsy miakina ny fiovan'ny toe-po tsy miakina ny fiovan'ny toe-po pasteur ny manala ny fahantrana fa miakina ny fiovan'ny toe-tsaina fa ny toe-po de manala fahotana fa ny toe-tsaina ny manala fahantrana asa raha mazava zay ary izay no nahatonga n'Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama rehefa niteny Abrahama mantaraindraina tamin'Andriamanitra teo hoe za angetsy niteraka ny ray ampanompo ato antranoko no andova zay ny nampalahelo hoe Eliazara avy any Damasiko so ny tompon'ny fananako reta rehefa maty zay mivady fa zay de hoy Andriamanitra tsy andova anareo mivady zany ny zay ateraka reo no andova de inona am'izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny andininy faefatra ary indro ny tenin'ny Jehova tonga taminy tsy andovanao zany fa izay ateraka ao izy no andovanao de nitondra azy nivoaka teo am'lay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao nikitana raha mahisa azy ianao de hoy izy taminy ho taky zany isany taranaka jerenao tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama Andriamanitra niseho tamin'ny Abrahama tamin'ny alina de rehefa ninainaina teo i Abrahama za angetsy niteraka mampalahelo mihitsy zay mivady mijere reto arena be reto ny mpanompo ato aminay zao no andovan'ireo sy ny sisa hoy Andriamanitra tsy reo no andovanao fa avianao izy Andriamanitra mivoato anaty tranonao ato andrandrao ny lanitra ampiakarino ny masonao de isao nikitana ny tian'Andriamanitra natao tamin'ny Abrahama tamin'ny pasteur de hoe ho velariko ny toe-tsainao tsy nentin'Andriamanitra i Abrahama ary amina olona niteraka telo na olona niteraka dimy satria Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy manao zavatra kelikely zany fa Andriamanitra rehefa manao zavatra de manana fomba fijery goavana manao zavatra goavana ka tsy le toe-pony i Abrahama no tian'Andriamanitra hosokafana teto fa ny toe-tsain'ny Abrahama ny tian'Andriamanitra hosokafana teto pasteur hoe mivoa mihitsy aloha ianao fa ohatra mitery saina loatra ianao ohatra mikatona ny lohanao de andrarao ny lanitra de isao nikitana fa hosokafako ny sainao eto fa ho takan'ireo ny isan'ny taranaka eo pasteur ny tena olana amin'ny retsam-pivavahana ny manova toe-pon'ny olona moramora ho afaka amin'ny fahotana fa ny manova toe-tsaina sarotra ary zay ny mahatsara andreny le torotenitsika na mahafinaritra pasteur hita ny fahitalavitra eto misy andreny le toroteny fampiakarana finoany reny ange hitan'ny pasteur ny olona moa de misy mitsaratsara ivelany aleloha tsisy farany amainina tsisy farany ny anareo de tsy malala fa tsy fitahina foana tsy malala fa tsy zao arena sy voninahitra zao resaka volavola foana raha moa de miteny ny olona miteny andrany azany de mba metsara velatsy rere olona aza de mba metsara velatsy fa ianao ve de milaza fa tsy mila vola mihitsy ianao ve de milaza fa tsy mila fitahina mihitsy satria mivavaka ny anareo tokony torina ny fiainana mandrakizay ka torina hoana moa izy ry pasteur kefa zay foana nitoritsika to isanandro sanao nge ny baiboly de miraikitra ny fiainana mandrakizay inona zany ny tenareo teneny hoe ho any an-danitra tsika isaka mitoroteny ho any an-danitra tsika ho any an-danitra tsika riavana ho any an-danitra isaka miakatra eto de ho any an-danitra tsika angamba kosa tsy zay kosa ny nampianarany baiboly ary zay ny mahatsara nyty fampianaratsika amin'ny rahalahy ty pasteur miainga avany amin'ny Genesisy ho any amin'ny apokalypsy tsika io de tsisy zavatra voadingana mihitsy ato hoe eto Andriamanitra zao miresaka fitahina ho any Abrahama
de zay ho amin'ny mahatsara an'ireny torotenitsika eto reny hitanao reny le ho lasa lavitra ianao azon'izao ianao hiakatra amin'ny fiainanao ny ovaina amin'ireny inge pasteur tsy tempon'ny olona fa le toe-tsainy mba hahita fa na manahoana toerany androany na manahoana zavatra misy iainany androany de azon'Andriamanitra atao lasa goavana ianao afaka manao zavatra goavana ho anao Andriamanitra. Ary zay ny an'Andriamanitra natonga n'Andriamanitra namoaka ny Abrahama tao anatin'ny tranony hoe mivoamoramora tao anao ry Abrahama de avy ianao aty fa ho velariko kely ny toe-tsainao ho tsaboko ny toe-tsainao ary tena anova ny toe-tsainao fa hiteraka ianao fa tsy ray tsy roa fa ho tahaky ny kitana eny amoron-dranomasina ny taranakao eny amin'ny lanitra azafady tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra nisan'ny taranakao tena hoe zay le hoe la vase de cerveau pasteur tena nodiovin'Andriamanitra mihitsy ny toe-tsainy Abrahama le toe-tsaina nampalahelo kely teo zay eny tsy niteraka efa mamina vina izy mivady eo ambony fandriana zany hoe iza zao mba tsaratsara fitondratena amin'reto mpanompotsika reto amin'reto ankizy miperaka atao trano reto de mba reo no atsangatsika ho zanakitsika fa nodiovin'Andriamanitra zany toe-tsainy zany tsy reo no andovanareo mivady fa ianareo mivady teraka ianareo ary ny taranakareo de tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra de le toe-tsaina mihitsy novaina de reny le raisina amin'ny amainina pasteur le hoe amainina de reny le toroteny reny zany rehefa miverimberina satria tsy mora hoy aho tsy toroteny anankiray manova toe-tsain'ny olona fa rehefa miverimberina reny toroteny reny de lasa tafiditra any anatin'ny atodohan'ny olona de mahatonga azy tena tsy maintsy indray andro de niteny an'izay tao am-piangonana nisy anabavy zay nijory vavolombela tamiko tamin'ny tapabolana teo zay pasteur falery izy mpivoka be atao pasteur zay izy hiteraka ihany ka izy mivady reo miady foana fa le vadiny tsy mivavaka le anabavy no mivavaka de miady foana izy mivady am'le tsy miteraka de misaraka amin'ny foana le rangavady misitaka amin'ny foana efa ela amin'ny fanambadindra reo tsy nety niteraka de nandray toroteny izy pasteur indray andro tao am-piangonana ary zay mihitsy mo niteniny za mo tsy mahatadidy an'izay olona le olona moa be da be pasteur fa niantso anaty telefonina fotsiny izy le toroteninao iny pasteur hoe tonga de mividiana lambanjaza de mividiana body fotsin-jazakely de mandehana ohatran'ireny olona be voky reny sady mbola amin'io zany mbola tsisy nininina akory fa efa nanao akanjon'olona be voky de rehefa mandehany amin'ny arabisy de ohatran'ireny ohatran'ny efa hoe be voky reny mandehana ohatra mipoziny any amin'ny toe-tsaina nge no vaitsika amin'ireny pasteur toe-tsain'le olona satria Andriamanitra tsy afaka mihetsika raha tsy manam-pinoana re olona ka ny fiovan'ny toe-pony sy ny fiovan'ny toe-tsainy no miteraka finoana azony pasteur rehefa niova ny toe-pon'ny olona niova ny toe-tsainy de iny no miteraka finoana fa raha toe-ponao fotsiny no miova tsy manam-pinoana zany ianao niova fitondrateny ianao niala tamin'ny fahazaran-dratsy ianao niala tamin'ny fahotana ianao fa ianao tsy manam-pinoana be da be mivavaka nge pasteur tena hitanao hoe niova tamin'ny fahamasinany nanam-pahamasinana be latsa tsy niteny ratsotsony fa izy tsisy finoana ary zay mahatonga fiainany tsisy ninina miova fa rehefa miova ny toe-pony niova ny toe-tsainy ka voaray an'ireny le toroteny reny de iny pasteur no miteraka finoana ao anatin'le olona iny no miteraka finoana de zay zany nataon'le anabavy de efa mandehany amin'ny arabe izy de efa lasa ohatran'ireny manao fandehan'olona be voka de nividy lambanjaza ozy izy de nividy body fotsin-jazakely inona tokoa pasteur be voka be izy am'izao fotoana zao ary fiteraka zay niatsony anatany telefona tiako lazaina zany pasteur hoe ny miteraka fahagagana sy ny misarika fitahina amitsika de tsy ny fiovan'ny toe-po fotsiny fa ny fiovan'ny toe-tsaina mihitsy ary zay natonga n'Andriamanitra nisarika ny Abrahama hoe andrandrao ny masonao ijery ny kitana fa mila miova ny toe-tsainao fa ho tahaka an'ireo nisan'ny taranakao pasteur resaka finoana lay nanamboaran'Andriamanitra ny Abrahama ary finoana mandrakariva pasteur tiana de ao anatin'ny sainao ny tena andraisana an'izy io ohatsy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny fitahina de ao andohany marina ny fitahina de ao andohany marina zany hoe ny fisarihana ny fitahina de amin'ny alalan'ny lohantsika ao anatin'ny saitsika raha ny tena marina zany ny saina no misarika n'le fitahina fa ny toe-po na ny fo miova de mitarika atsika ho any amin'ny famonjena ary ny olona niova fo dia ho any an-danitra fa ny olona niova toe-tsaina sady niova fo de sady ho any an-danitra izy no tahin'Andriamanitra le averimbentsika eto foana le izy pasteur misy ane mahazo ny fiainana mandrakizay satria niova fo
fa tsy mahazo an'le fiainana be diabe tambon'ny tany izy satria le sainy tsy mety miova dia izany ry havana no ilaina an'le hoe miova ny toetsaina amboara mihitsy ny toetsaintsika hoe tsika ne dia olona tahin'Andriamanitra tsika dia olona afaka mivoatra ny sainao no mahatonga anao hanana karazana fanany famoronana dia afaka mamorona asa ianao tsy mitompona mihitsy pasteur ny mpino anankiray na ny olona anankiray ary io mihitsy nitenenan'ny Paoly Paoly dia somary nansitsika mihitsy amin'izy io manao hoe izay tsy miasako izy tsy hinana inona moa no tiany Paoly nolazaina tamin'iny teny iny raha hitarintsika izy pasteur tiana dia ohatran'izao hoe ny olona anankiray novan'Andriamanitra ny toetsainy dia afaka mamorony zavatra foana izy tsy misy an'izany hoe mikatona izany ny sainao fa afaka mamorony ianao hoe zao indray ny zavatra ho ataoko zao indray ny zavatra ataoko eritreretinao hoe mikarama ianao zao 200 000 francs ohatra na 400 000 francs karamanao ao anatina toeram-piasana anankiray dia ianao nefa mamelona zanaka anaky 3-4-5 dia tsy velona n'izany mihitsy ianao sady andro jiro andro hofatrano na andro ekolazina mpianatra dikan'izay tsy maintsy mamorona ianao roviny ianao ny amorona rehefa miova ny toetsainao satria misy toetsain'olona ne tena misy fisalibonana mihitsy zany hoe takona mihitsy io sainy io izay zavatra tenenina aminy tsy mino izy satria le sainy mihitsy mitakona misy fanahy fisalibonana dia izao tenin'Andriamanitra zao no hanokatra ny sainao dia rehefa misokatra ny sainao dia zao ho tahaka ny Abrahama i Abrahama rehefa nentin'Andriamanitra nivoaka ny sitaka kely tao an-tokotany dia nasainy andrandra ny lanitra dia ny zavatra hita voalohany teo ihany le kitany fa le abetsaka ny fivelaran'le lanitra mihitsy hoe afaka manao zavatra midadasika be ohatran'izao anie tsika ty rehefa misokatra tsara ny masony saintsika tadiriko foana ny tantaran'ny Solomona mbola tao anatina fahazazana raha ohatra hoe nandray ny fitondrana ao anatina fahatanorana dia izy tao anatin'io amin'ny mahatanora azy io dia ny zavatra voalohany nataony pasteur Ertiny dia nangataka ny hoe fahazavan-tsaina fahiratan-tsaina fahalalana fahendrena reo zavatra eo no nangatahany Solomona dia nomen'Andriamanitra azy ireo ary ny olona manana fahiratan-tsaina sy fahazavan-tsaina tsy mampatahotra an'Andriamanitra no mitaha azy rehefa nangatahany le fahiratan-tsaina sy fahazavan-tsaina dia valim-bavaka hafa mihitsy ny tonga dia nomen'Andriamanitra azy manao hoe omenanao io fa saingy izao omenanao koa ny voninahitra ny arena ny fahelavelona inona moa ry havana ny zavatra ireny eto ambonin'ny tany voninahitra arena fahelavelona izany daholo anie ny matomatisantsika olombelona eto ambonin'ny tany kanefa rehefa novaina ny toetsaina satria naniry an'izay Solomona dia azony daholo zay rehetrarehetra niriny ka zay no karazana ohatrany hoe taridalana ao atsika mba iovan'ny toetsaitsika satria marina tokoa izy teo pasteur hoe bedebe tokoa ny olona zay miova fo tena niova fo fa tsy mety miova mihitsy ny toetsaina raha resaka fiovam-po zany tena hoe mandehana ny sitrapon'Andriamanitra mandehana amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra aoka fanafo amin'ny famponan'ny tompo dia tena ao izy manao valim-bavaka manao bafifa dikanina dia tena manao izy ary tokony ho atao zany raisy ny fanamasina dia nefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tena ao tsara mihitsy tokony ho atao zany satria zany no karazana passeportsika idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa betsaka amintsika no tavely eo zay foana le hoe tsika dia miamandroso ohatrany hatrany betsaka ny tavela eo mafana fo dia mitolontsika ao anatina fivadikanina ao anatina alim-bavaka dia miamahitsika nefa tsy mahazo valim-bavaka nefa tsy tahin'Andriamanitra tsika nefa amin'io miadana be ao anatin'ny fotsika manana fitsarana manana filaminana ary dia mihira mihitsy aza mahavita mamorona tompira manao hoe na dia ho faty aza tsy hiala aminao atompo na ho enjehana za tsy hiala aminao na tsy mihinan-kanina mandra-pahafaty koa za tsy hiala aminao nefa eritrereto ho sitrapon'Andriamanitra ve ny tsy hinananao hanina ho sitrapon'Andriamanitra ve ny ijalianao tsy zany kosa angamba le izy tsy zany kosa le izy fa ny tena marina dia zao ato anatin'ny toetsaitsika ato ny mila hovaina dia ho raisinao lay anjara lova izay nitsofin'Andriamanitra rano tamin'ny Isaka tamin'ny Abrahama tamin'ny Jakoba ny andony lanitra sy mitsirony tany ny andony lanitra dia le fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra fa nitsirony tany dia areo arembe vavaka sy fitahina eto ambon'ity tany ity azo zany pasteur Ertiny ary ny fomba azahoana azy dia amin'ny alalan'ny fivavahana manova toe-po sady manova toetsaina zay zavatra zay no
hitako hoe amboarina ao anatiny misy zatra kely amboarina kely fotsiny de visena kely fotsiny zatra miraikitra ao aminao ao na ohatrany hoe misy engrenage-na fantrana ao aminao de tsy mety miala ntsony fa efa tena roa etateraka mihitsy de mila esorona kely ongotana kely fotsiny de midinao anatsika am'izay ny fanany fahazavan-tsaina de hotahin'andriamanitra fa taditsika foana hoe ny tantarany Abrahama sy Lazarosy i Abrahama de io i Abrahama no tahin'andriamanitra io fa i Lazarosy anie tonga any an-danitra fa i Lazarosy ny alika anao zy no lelaka ny feriny mamenatra anie no miteny an'izany hoe alika ve ny lelaka ny ferinao dikan'izany olona tsy de afaka loatra teo amin'ny ara-pivelomany Abrahama ary izy rehefa maty Lazarosy i Lazarosy azafady rehefa maty Lazarosy tonga de natratra ny Abrahama izy fa nanotoerany ara tsy fantatra mazava hoe azy fa tonga de natratra ny Abrahama de rehefa tonga tany an-danitra izy mbola nataony olona irakiraka andray hoe ireo Lazarosy de mba anoboka ny teny ratsan-tanany fa may be zay ato mbola hitan'ny olona ihany na ny raha anazy satria le toe-tsainy Lazarosy mihitsy no tsy niova ka ohatrany karazana fampahirezanantsika ihany zany zavatra zany hoe mampietsika ny finoana atao anatsika ry havana ny zava-misy eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny tokantranonao fa afaka iovy anao de ny fiovaninao toe-po sy ny toe-tsainao ary ny finoana matanjaka ao anatinao ny fototra iovan'ny fiainantsika ray manontolo pasteur zay le izy pasteur eto ampamaraparagnana tsisy fomba maova ny toe-tsain'ny olona koa nefa pasteur raha tsy meny toroteny izy toroteny ihany no afaka manova ny toe-tsainao ary tsy toroteny indray mandeha zay pasteur no tombotsoa andreny le fitombavaka andavanandro isanandro ataontsika manomboka lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy sy reny le hitanao toroteny le hoe miorakoraka maina alleloia reny engeny reny zany tsy fombafomba mpivavahana reny pasteur nandray moa ny olona le manesy hoe sy manarabiraby fa eny mbola metimety ny fiainanao de vitanao angamba le manany ihany sy manevateva ohatry reny fa ny mahatonga ny reny le hoe akivy olona le lasy vehivavy amen de zao te anova mafy andeha atao anatin'ny saina satria misy fotoana nge pasteur io sain'ny olona io efa roe araky ny teninao e satria nanomboka izy voateraka mandra-pahatonga azy efapolo taona de matina daroka matina fahantrana tsy mihinakanina lava efa mitsipona sy mangalatra nefa nitezaina azy de mamitak'olona de sarotra nge zany hoe niaina tao anatina efapolo taona na fahantrana zany ianao fa azy tery niaina tao anatina trosa zary raha mihinakanina indray mandindro isan'andro ary ndraindray raha tsisy sakafo mihitsy mandritry ny tontolo andro ary ny teny reto tsy mba misy teny fanokoafana saina fa teny manapepy sy teny resaka ozona daholo sady manapepy no ozona ny teny ratsy nitezananao nandritry ny telopolo taona efapolo taona de no lebiazina tao anatina fahantrana ianao no lebiazina tao anatina tsy fahampihana lava no biazina tao anatina fisolokina no biazina tao anatin'le hoe efa zao ny anjaratsika tsy mora tsy toroteny ray pasteur ny manova toe-tsaina ny toe-po de vita na toroteny anankiray na eny akalamanjana raha be da be ny olona torotoro fo maheny toroteny pasteur de mirotsaka ny rahamasina fa ny toe-tsaina manala an'izany fahantrana ao anatin'ny lohanao zany manala ny tsy fahombiazana manala ny tsy fahampina manala ny afetifetsy ao anatin'ny lohanao mila toroteny isanandro ary za de mametory hevitra andretolo eto hoe tombotsoa azy pasteur mihainao manaraka an'ireny fitombavaka zay karakara itsika reny misy fotoana reny le karakarany amite chapelet international reny tombotsoa anao reny na andavanandro na latsina tena manara de rehefa mahianao le toroteny de hovainy toe-tsaina amen raisiny reny tena de raisenao mihitsy ny lohanao ifindra mihitsy le zavatra ny raikitra atao nandritry ny folo taona roapolo taona nytezananao nytezaina atao anaty fantrana mety ho amam-bolana ane pasteur vo mahova toe-tsainy olona maheny toroteny domy misy anandro ohatran'ireny hoe manala fantsika ireny amin'ny alalana baramina na amin'ny alalana zavatra efa niletika taona tsy mora fa isaky ny andomanao azy ary zany mahatonga an'ireny torotenytsika mientanetana be reny rehefa eny amin'ny pilipilitra pasteur mientanetana be satria misy zavatra takina anatin'ny sain'ny olona am'ireny misy zavatra hovaitsika am'ireny amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ataoko fa mazava zay fa de ndolo itsika hivavaka raha risy latsy ianao ndo hiara hivavaka aminay amty alina ty mangata amin'ny tompotompo meo amin'ny fiovampo meo mamy fiovana toe-tsaina erinao efa miamiletidetika ihany ny fiainanao zatra fiainana fahantrana lasa
lasa ohatra ny fa fomba fiainanareo ny fantrana tsy fihinanakanina lasa efa zavatra normal be aminao zany a hitanao efa tena fafambaraka lavo zao mangata amin'ny tompo hovainy toetsaiko hoe te iova ataovy mahita fijery goavana ataovy mahita fijery goavana ho amin'ny hoaviko a sy ny hoavin'ny tokantranoko sy ny akonako a ataovy manana fijery lehibe a fa Andriamanitra pasteur atovy rehefa manao zavatra izy tsy manao zavatra kelikely zany manao zavatra goavana izy ndao tsika ivavaka raha io manovana ianao manova ny toetsainay ianao ary misy efa atao anatin'ireny tenina autoriteny dia maro an'ireto vahoaka reto no tsy maintsy niova fo maro amin'ireto vahoaka reto no tsy maintsy niova toetsaina satria mazava ny teninao fa ny miteraka finoana dia ny fiovan'ny toe-po sy ny fiovan'ny toetsainay no tonga ny anana finoana ireny toriteny rena izao fampianarana rena izao ane anova zavatra be tabe amin'izao vehivavy sy lehilahy mpanaraka an'ity fandarany ity ary ho tahinao an'izy ireo ho ambininao an'izy ireo manantena sady aminao raiky fa izy zavatra goavana tena ho ataonao amin'ny fiainany reto ralasana bavy reto manomboka eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen. Zay pasteur eny tompoko raha ohatra moa anao te serasera aminay amin'ny alalan'ny SMS na ny kisoratsoratra misy fanampanazavana tianao anampiana an'izany a na misy fanontaniana ihany koa dia ny 033 24 543 06 033 24 543 26 06 sy ny 034 04 362 67 034 04 362 67 reo numéro anakoroa reo a no fanay mandray anao a dia samy hotain'Andriamanitra raha mpitsondray tompoko veloma tompoko